Nampianaratsika hivavaka i Jesosy satria manan-danja manokana mivavaka ary ohatra marobe no nasehon'i Jesosy tamin'izy teto an-tany. Ampifaliana no iarabanantsika ny atokantrano any nahatratra izao fotoana manokana izao indray andinihana amin'ny tenin'Andriamanitra ary jery ny amin'ny hoe fomba nampianaran'i Jesosy ny amin'ny hoe vavaka isika. Nanao ahoana ny fomba fiainan'i Jesosy ny amin'izany hoe vavaka izany. Alohan'ny hijerevantsika izany rehetra izany dia izao andao hivavaka isika. Rainay izay an-danitro, tomponay sy Andriamanitra ianao ary faly izahay misaotra mandrakariva anao satria nanome anay fotoana manokana ianarana ny teninao indray. Mangataka ny fanahinao masina izay iray malalo ampitoerina ao ty anatinay mba ahafahanay mandray lesona vaovao indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana izany vavaka izany. Amen. Nomen-danja lehibe tamin'ny andron'i Jesosy ny vavaka ary anisan'ny nanome ohatra antsika ny amin'ny vavaka tsotra i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Tsy nanan-javatra tsara olazaina momba ny vavaka i Jesosy satria anisan'ny tena fiainam-bavaka mandrakariva ny fiainany tamin'izy teto an-tany. Ary tamin'izay fotoana izay dia izao rehefa niara-dalana tamin'ny mpianatra, niaraka tamin'i Jesosy ireo mpianatra dia nahita azy ny vavaka ireto mpianatra ary fantatr'izy ireo fa ampahany goavana teo amin'ny fiainan'i Jesosy izany hoe vavaka izany. Ary izany no anisany ampirisihan'ny tenin'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao hoe ny vavaka no anisany lehibe indrindra. Andao hivavaka isika satria kristianina ianao dia tokony haneho anaraka ny ohatra izay nataon'i Jesosy Kristy izay hoe ty vavaka izay. Hafa tanteraka amin'ireo mpitondra fivavahana ny fandinihan'ny reto mpianatra ireto ny amin'ny fomba fivavaky ny mpianatra. Ka izany no anisany nahatonga an'izy ireo nametraka n'ity fantaniana manokana ity izay hitantsika ao amin'ny Lioka 1:1. Ka ny andiny voalohany, tompoko mampianarana hivavaka. Hitan'ireto mpianatra ireto fa anisany hoe nanan-danja manokana tamin'ny fiainan'i Jesosy ny vavaka. Mino fa tahaka an'ireto mpianatra ireto koa ianao amin'ity androany ity hoe ahoana ny fomba fivavako ary mino fa tahaka an'ireto mpianatra ireto ihany koa tsika hoe mampianara anay hivavaka. Tamin'izay fotoana izay dia izao naneho ohatra ho an'ny mpianatra ary tsy ho an'ny mpianatra ihany fa ho antsika amin'izao fotoana izao i Jesosy Kristy fa afaka manao vavaka tsotra isika amin'ny teny fampiasa andavanandro. Ary nasehony izany zavatra izany ao amin'ny Lioka 1:1, ny 2 ka hatramin'ny 4. Dia ao Matthieu 1:9, ny 5 ka hatramin'ny 10. Ny ahitantsika ity vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy ity izay haintsika rehetra izany ny amin'ilay hoe rainay izay ny an-danitra. Ary misy heviny izy ity andao ny ho jerevantsika tsirairay ireo hevitra ireo. Ahoana ny adikan'ilay hoe rainay izay ny an-danitra? Ilay hoe rainay izay ny an-danitra dia izao fanekeko sy mifanekenao ny fifandraisana manokana amin'ilay rain'ny olombelona rehetra. Ny faharoa dia izao ilay hoe ho hamasinina ny anaranao. Izany dia midika fa fanekenao ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fanatonanao azy ampanajana manokana. Teo aloha tsika dia efa nianatra ny amin'ilay hoe rehefa mivavaka dia ilaina ny miankohoka manompo azy ampanajana. Ary atao anatin'ny fivavaka izay nataon'i Jesosy ihany koa ity le hoe fiankofana ampanajana ity. Ny fahatelo dia izao ho tonga ny fanjakanao. Ny dikany dia izao fanirianao fatratra ny fiavian'ny tompo ary fangatahana ny fanatrihan'ny fanahy masina eo ampiandrasana izany. Izay le dikan'ilay hoe ho tonga ny fanjakanao. Ny fahaefatra dia izao hatao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ry havana malala, milaza amintsika izany
fa hoe fanolora-tena sy fangatana mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetra sy fananatoky fa izy no malala izay mahasoa atsika tsiraray avy ireo fa tsy izay tiatsika fotsiny no angatantsika. Izay ny dikany. Ny manaraka dia izao, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, fangatana izay ilayntsika mba ho velona na ara-nofo na ara-panahy. Ny manaraka, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ry havana malala, mampianatra antsika mba hibebaka izany, mangataka famelan-keloka mba tsy hanadinona ny famelana ny eloko izay nanisy ratsy atsika, tahaka ny amelan'Andriamanitra ny elontsika ampitiavana. Ary lesona mahafinaritra izany, aprisian'Andriamanitra isika, hamela ny elokon'ireo namantsika tahaka ny amelan'Andriamanitra ny elontsika ampitiavana. Izany hoe ny famelantsika n'ireny eloko ny namantsika ireny dia atao ampitiavana fa tsy atao fahoany fotsiny. Ao anatin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy izany vavaka izany. Ny alohan'ny farany dia izao hoe aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahana anay amin'ny ratsy, fangatana fiarovana amin'ny ratsy eto amin'ity tontolo izay feno faratsiana ity izany. Ny farany dia izao, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izany dia milaza fanekena fa an'Andriamanitra io tenantsika io sy ny fananantsika ary izay ataontsika rehetra, izy irery no mendrika ny voninahitra sy ny dery. Aizandray no ahitantsika vavaka tahaka izany, ary izany no anisan'ny antony tokony hivavahantsika, hamerenantsika ity vavaka ity, satria vavaka idealy izay nampianarin'i Jesosy Kristy antsika ity vavaka ity. Azontsika arahana zany ilay rafitra. Ilay rafitra dia izao, rehefa mivavaka, misy ny atao hoe fiderana, misy ny atao hoe fiakekeloka, misy ny fangatahana, ary misy ny fisaorana. Ireo zavatra anankiefatra ireo dia tsy tokony miala ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Andriamanitra ny hitahantsika tsirary avy mba hiakatra any amin'Andriamanitra ny fomba mivavaka antsika ary ho akasitrany any vavaka izay ataontsika, satria nay ny vavaka izay nampianarin'ny tompontsika tamin'ity androany ity. Tompony hitantsika tsirary avy. Amen. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, isaoranay lehibe ianao satria afaka nandray ny teninao izay ary nampianatra anay ny amin'ny fomba mpivavaka ay ianao tamin'ity androany ity. Andriamanitra ny fanahinao ane no ato anatinay mba ho tena fivavaka araka ny tokony ho izy izay nampianarinao anay ane izahay tsirairay avy ireto. Manampy anay ary maniry izay mba hamaly ny vavaka izay asandratra mandrakariva ianao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.